Inavana milalo amin'ny tompo, ampitomboina aminareo ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raitsika sy Jesu Kristy tompontsika izay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety leva. Amen. Isaoranay ny anaranao ray, isaoranay ny anaranao satria tsy avelanao diso anjara eo anatrehanao izay teny anjara tsara amin'ny fianonan'ny teninao. Dia ataovy hisitraka anay indray tompo ny hen'ny teninao sy atonga izany ho lasa mpampiamponay ka ny teninao anie hanova amin'ny fiainanay ka hampazoto anay ho amin'ny asa tsara rehetra voninahitry ny anaranao. Dia tario lalana izay Jesosy amin'ny alalan'ny fanano masina azonay mandray tsara ny teninao sy mandraky izany amponay. Misaotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Ny anjara mofinaina tsika amin'ity andro sabotsy 2 septambra 2022 ity gavana dia Luka 7:12 ka hatramin'ny 9:12. Luka 7:12 ka hatramin'ny 9:12 izay mivaky tokoa izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola niandry ny olona ka samy saina anjaona tampony na izy ny Kristy na tsy, tena maly jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe izao manao batisa anareo amin'ny rano fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika man'ny fiakapany azy aho, izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Inantana ny fikorohana anadiovana tsara ny mpamonoana ka nangona ny vary ho any amin'ny sopiny fa ny akofa sy ny loha dorany amin'ny afo tsy azo finoana, ary fananarana mafy koa no notoriny tamin'ny olona. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe ny fananarana ny olona sy ny toriana ny olona hoe zaho manao batisa anareo amin'ny rano fa izay mahery noho izao kosa dia izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Satria tsy avelan'Andriamanitra tonga eo anatrehantsika raha tsy tonga ho amin'ny fanamasinana sy fanadiovana ary fitahirizana antsika masina sady tsy misy. Amin'ny fanjakan'Andriamanitra mantsy dia tsisy olona mpanota tafiditra soa ihany fa misy an'ity sakamita amin'ny batisa ity izay andraisana antsika indray eo anatrehan'Andriamanitra, satria jaona mpanao batisa manao batisa amin'ny rano fa Andriamanitra ray sy Jesu Kristy kosa manao batisa amin'ny fanahy masina ka nangona ny vary ho any amin'ny sopiny, saingy androana kosa izay tsy akasitran'Andriamanitra, vonoina amin'ny afo tsy maty vonoina. Tian'Andriamanitra ilay vonona ravana ny faratsiko sy ny faratsinao. Tsy tia ny hanana anjara ao amin'ny fanjakana ny faratsiana fa ny sitrany ao dia izay masina sy misy tsiny eo anatrehany. Ahoana nefa nahatongavana an'izany? Misaotra n'Andriamanitra sika fa tsy jery fotsiny amin'izao Andriamanitra fa nanirika an'ilay zanany natokana izay manao batisa antsika amin'ny afo sy ny fanahy masina. Ny afo rahateo moa te mandoa mandevina izay rehetra tsy nambonin'Andriamanitra ary mandratra ny izay rehetra tsy akasitran'Andriamanitra. Fa amin'ity andro an'ity atoloran'i Jesosy fonao mahazoany manombotra sy mandrava izay rehetra tsy akasitran'Andriamanitra ho anatsika izy raha teo koa moa efa nanaiky tona ny voatako sy ny voataonao amin'ny voatan'izao tontolo izao. Fa izay manantona an'i Jesosy tsy maholaviny mihitsy ary izay rehetra manantona azy dia tonga olom-baovao, satria raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha. Koa aza misalasala manantona an'i Jesosy zasy ianao raha mbola tsy nandray azo tompotry mamonjy izy raha teo moa te handray antsika ao amin'ny fanjakany be voninahitra. Amen. Misaotra sy mideranao izay raha eo fa tsy avelanao tsy ho diso anjara amin'ny asa fanadiovana anay sy asa fandavonana izay tsy nambenao aty anatinay. Tianao izay matsy masana sady tsy misy tsiny ho amin'ilay fanjakanao be voninahitra. Tsy ho tongany mihitsy izay tompo raha tsy ianao mihitsy miasa aty amponay sy mandevina izay rehetra tsy ambenao ka tsy hanana anjero aminay koa, tsy hananjara aminay akory ny faratsiana sy izay rehetra fanaraka amin'izany. Dia sitrakai ny ary vavaka hoe anay izay ny an-danitra
masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony ny sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra mena iny ny anina sazo anay amin'ny mamilany elokay tahaka na milany zay midika taminay izay mitondra anay fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanakary fanamaso zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana zany ary Andriamanitry ny fiadanana zay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala maty mitondra ny rano fanekena manakizay iza tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sikapony ka hiasa ao anatinareo zay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hoazany ny voninahitra mandrakizay manakizay amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.